Amreo maresaka mahakasika indrindra kosa ny fanomanana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina dia nanantanteraka fitsidina tany amin'ny faritra Itasy ny mpitarika ny hery vaovao ho an'i Madagasikara na ny HVM ny faran'ny herinandro lasa teo. Namafisina nandritra izany ny fandraisana anjara ny HVM amin'ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ho tsotsaina ny 30 Jolay ho avy izao. Anolotra kandida manerana ny commune 320 ao anatin'ny distrikana Rivonimamy ary ny commune 9 ao Soavinandriana izay samy ao anatin'ny faritra Itasy ny antoko HVM mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay ho totosaina ny 30 Jolay 2024 ho avy izao. Nambaran'Andriamatoa Rivo Rakotovao mpitarika ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara izany nandritra ny fitsidiana ny tanterahana teo anivon'ireo distrika ireo ny faran'ny herinandro teo. Mila fandeferana, mila fahalalan-tsaina, mila fanetretena amin'ny zavatra rehetra izay atao. Nefa masamy mijoro amin'izay atao satria ady politika ny atao ary hevitra fandresy lahatra fa tsy misy fahavalo politika akory fa fandresy lahatra dia zay ny joroana ary zay ny ahafahantsika mampandroso ny tanàna, mampandroso ny firenena zay fietretana, fitadiavana hoe tokony aloha miaraka mibetsaka mba ahafahana mampandroso ny firenena. Nandritra ny fitsidiana tondra fanohanana ny sekoly EPP sy lycée Radimisoa Albert ao Soavinandriana mitarika ny HVM. Niala ny tafon'ny lycée Radimisoa Albert noho ny fandalovan'ny Rivodoza Hatreza. Tafo fanitso 100 isa no natolotry ny antoko HVM ny sekoly. Ny tombony dia mazava ho azy fa afaka mianatra kalarahana indray mpianatra, afaka mampianatra kalarahana koa mba mpianatra satria zay zao miaina amin'ilay ataontsika hoe réduction ana ora ianarana zany no fahampian'ny salle de classe fa rehefa vita soamantsara ny efitrano fianarana dia antenaina fa iverina toy ny talon'izay ny fampianarana eto amin'ny lycée. Zay ndambo fa izahay eto amin'ny lycée Radimisoa Albert Soavinandriana dia anisany mahatafavoaka valim-panadinana avo be foana izaky ny faladinana baccalauréat na BBC. Nandritra ny fitsidiana tany faritra Itasy nanamafy hatrany mitarika ny HVM fa misokatra ny rehetra amin'ny varavaran'ny antoko. Ny HVM izay mijoro amin'ny fanohanana amin'ny fitondrana ary mikendry ny fampandrosoana amin'ny firenena.